Fantatrao ve fa ny Halloween dia lazaina fa fety païenne kanefa kosa ny fiatombohany dia kristianina ihany. Tsodany anarako dia Arano zao Tafasiry. Fety païenne ho isika ny Halloween, izany hoe tany amin'ny île anglo-celta tany no ny atombohan'izy ity. Fety alohan'ny Toussaint izay no filazaza raha adika amin'ny teny malalaka. Any katolika izy io izay midika hoe All Hallow Even, izany hoe amin'ny teny frantsay la veille de tous les saints, alohan'ny Toussaint zany, la veille de la Toussaint. Na misy origine chrétienne ary ny Halloween, avy any amin'ny fety masina izay misy antsoina hoe Samaine, nalaza tany amin'ny Celta. Dia ny Écossais, ny Pays de Galles ary ny Irlandaise no tena nankalaza azy tamin'izany. Misy moa legendeny Jack O'Lanterne izay ho resahantsika rehefa eo. Rehefa mifindra tany États-Unis ny migrant irlandaise sy Écossais dia nanomboka tamin'izany vao nankalaza ny Halloween ny any Amerika. Satria nisy mosary be moa zany tany Irlande tamin'ny 1845 hatramin'ny 1851 dia izay no nahatonga anjareo ny migra tany États-Unis. Nalaza nanomboka teo ny Halloween tany États-Unis teo amin'ny 1920 teo. Efa nisy ny fombafomba natao hoe misy an'ilay citrouille voatavy moa izy aty amintsika dia asiana jiro mirehatra ao anatiny. Ny Irlande, ny Grande-Bretagne, ny États-Unis ny tena nampalaza an'izany Halloween izany. Ao koa ny Canada, ny Australia, Nouvelle-Zélande. Ny tena manamarika ny Halloween dia manao déguisement mampatahotra dia mangataka bonbon eny amin'ny varavaran'ny olona. Mandondony eny izany ny ankizy ny tena tiany io dia miteny hoe trick or treat. Midika an'izay zany hoe anome bonbon nareo sa andefasanay sor. Dia ao anatin'izany Halloween izany koa misy ny feu d'artifice, misy fankalazana maromaro zany ao anatin'izany, tahaka an'ireny fetin'ny faleovan-tena aty amintsika ireny. Tena mandeha eny an-dalana mihitsy ny olona mivezivezy, misy feu d'artifice. Ny any an-trano koa mijery film d'horreur ao anatin'izany fankalazana izany Halloween izany daholo izany. Ary fantatrao ve fa ny Halloween dia niantomboka tamina tantara anankiray izay antsoina hoe tantaran'ny Jack O'Lanterne, izay conte irlandais. Jack izay olona kahidy, ratsy saina, mamolava, izay fanenjehan'ny devoly efa ela izy satria efa tokony ho faty dia hitany tao anatina taverne ilay devoly. Taverne io zany lazaina hoe bara tamin'ny andro taloha. Dia rehefa niresaka tamin'ny teo ilay devoly hoe omeo anahy amin'izay ny fanahinao fa ianao nefa tokony ho faty. Dia fetsifetsy teo zany Jack O'Lanterne hoe ao aloha hividiana labiera. Dia nividiana an'ilay diable labiera izy, niova vola ho 6 pence zany ilay diable. Teo dia nararotany Jack nalaina ilay vola dia napriminy tanatina fampirimana vola izay miendrika la croix. Dikan'izany dia tsy afaka mivoaka tao intsony ilay diable ary nentiny Jack teny izy. Ary rehefa navoakany dia nasainy nanao promesse ilay diable hoe tsy hakanazy raha tsy afaka 10 taona indray. Dia nanaiky moa zany ilay diable satria tratran'ny tsy nampozany. Dia nandeha teny ny fotoana tonga indray 10 taona taty aoriana dia tonga avy any indray ilay diable. Dia niteneniny tamin'ny Jack hoe fa tokony hody amin'izay ny ianao Jack, efa vita ilay 10 taona fanarahantsika. Kanjo mifetsifetseny Jack indray ity diable ity fa nahantony teny amina hazo izay nasiany sarina la croix indray teny ka tsy afaka niala teny. Dia tsy namelany indray fa
ame folo taona indray aloha nanaiky moa zany ilay devoly hoe indray ary satria tsy nanatsafidy fa voan'ny fandrika dia nandeha teny ny fotoana dia maty any Jaka ny farany rehefa maty Jaka nakany paradisa tsy niraisan'ny tany nakao amin'ny hafobe koa izy tsy niraisan'ny tao tsony satria mpametsifetsy soatra zany dia rehefa tao amin'ny hafobe nefa izy dia nangataka hoe mba meo charbon ao izy mba ataoko manazava ny lalako rehefa mandendeha eny aho dia nomena charbon izy zany dia nataony Jaka tao anatin'ilay ohatrany lanterne reny zany ilay charbon mirehatra be dia nentiny nanazava ny lalany teny nandendeha teny ampovoan'ny hafobe sy ny paradisa dia isa-taona hono dia mivoaka mandendeha eny Jaka lanterne mitondra ny lanterne ary amin'ny andro ny Halloween ny tena ivoany satria io andro ny Halloween io ny andro nafatesany dia tahaka izany no conte irlandais ny atombohany zany Halloween zany ny irlandais ny tena nanomboka ny Halloween farce ou friandise izay tenenintsika tary aloha tary hoe bonbon ou sort na trick or treat efa nisy foana ny porte-à-porte tamin'izany tany amin'ny Royaume-Uni tany Irlande satria tamin'izany koa ny olona rehefa Halloween dia nanararoatra hoe satria Halloween fety alohan'ny Toussaint dia manararoatra mangataka eny amin'ny faravarana eny tany amin'ny 19e siècle tany zany satria nona koa ny olona dia betsaka ny nona dia mangataka eny amin'ny faravarana eny mangataka sakafo fa tsy mbola bonbon zany tamin'izany tany amin'ny 19e siècle izay efa nilazaintsika teo tany Écosse Irlande no nitrangy zany porte-à-porte izany tamin'ny 1930 taty États-Unis zay vao nisy an'izany hoe porte-à-porte izany ataon'ny ankizy zany hoe ny Halloween moa zany amin'izao dia fa fety somary marketing kokoa zany hoe manao mampatahotra ny ankizy na manao mpamosavy devoly na koa izay pôzipôzy mampatahotra rehetra ary dia mangataka bonbon izay sisa zany no ny hafaran'ny Halloween nefa ny Halloween koa dia lasa nisy olana ara-politika sy religiozy noho izany zao natonga an'ilay izy mifangaro tamin'ny fetin'ny Toussaint dia takona ny Toussaint satria nisy an'ilay Halloween ny 2 novembre koa fête des morts dia lasa takon'ilay Halloween any Allemagne na any France any ohatra zao dia namorona fety mihitsy ny église réformée mba ankalazaina ny 31 octobre lasaiko anao amin'izany zao fa amin'ity taona ity dia 503 ans no nisian'ny église réformée hatramin'izay izay ankalazaina amin'ity 31 octobre ity ao anatin'izany koa ohatra ny Russie ny Kremlin sy ny église orthodoxe dia nandrara mihitsy any a Moscou any fa tsy azo ankalazaina ny Halloween any Équateur zao nalana ny Halloween fa hoe nationaliste ny équatorien tsy mankalaza an'izany afa-tsy ny fety traditionnelle ihany amin'izao fotoana izao dia ilay lazaintsika tary aloha tary hoe marketing ny Halloween anaovana fety eto amintsika zao izy ohatra dia fanararotana fotsiny azahoana vola anaovana fety mampatahotra fotsiny tsisy tena hoe fankalazana be ohatra ny any ivelany fa anaovana fety ivarotana zavatra ivarotana déguisement ivarotana service ivarotana hirahira tahaka izany fotsiny ny Halloween sisa raha eto amintsika no resahana kanefa any andafy any dia tena mbola mankalaza an'izany Halloween izany ny olona efa mivoatra koa moa ny hoe tsy voatery mampatahotra fotsiny ihany ny déguisement atao fa ohatra hoe misy pozipozina olona ao anatina film malaza dia iny no atao déguisement fomba fankalazana ny Halloween daholo izany dia tahaka izany sy tahaka izany ary ny fiatombohan'ny Halloween
jota ny anarako dia narahanao teo tafasiry.